Izao koa ny kapitandroka iray fanao ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Tsy ankatony voka-pifidianana izay raha mandray anjara izy telo mianaka. Le fankatoavana ampy filafilaina. 3 taona izay isika no nahazo ny fankatoavany fianakaviam-be raisam-pirenena. Inona ny vokany? Irahantsika mahita fahoriana sy fahantrana. Raha nitokana ny hôpitaly manara-penitra tany Toliara ny filora Joela tamin'ny sabotsy lasa teo 20 jona, nilaza izy fa tsy ekeny ny ataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena saribakoly. Zaho manokana namana Ismail de miderazy santeny an'izany satria efa tamin'ny 7 zany hoe efa taona lasa izy no nantenaiko hiteny an'izany ny filora Joela, kanefa indrisy sady tsy niteny an'izany izy no mbola nandany andro nanaiky navezivezy ny fianakaviam-be raisam-pirenena erany Afrika no manao teny tsy voalanjalanja toy ny hoe tsy maintsy mandresy aho satria tompon-daka amin'ny karate. Ary manampitrotraka koa ny nambany Andriamatoa Augustin Andriamananoro tare général Niomerta manao azakazaka aranitosika mikasika ny fametrahana ny TNT télévision numérique terrestre eto Madagasikara. Nilaza izy teny amin'ny Carlton zany hoe Andriamatoa Augustin Andriamananoro tamin'ny 20 jona. Afaka omaly zany fa manomboka amin'ny Jolay amin'ity taona ity ny fiomanana amin'izany TNT izany ary farana amin'ny Desambra amin'ny taona ity ihany. Kanefa sady mbola ao anatin'ny krizy lalina ny firenena no mbola mila fanentanana betsaka izany TNT izany no any amin'ny Jona 2012 vao ivadika tanteraka amin'ny numerika ny fahitalavitra analozika. Zany nanaovako hoe manao azakazaka arahintosika Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Araka voalazanao teo namana Ismail ny teniny Andriamatoa Ramitany Lamamra commissaire homme CPS. Izy araka ny fifanarahana Cotonou izay nataon'ny Madagasikara sonia tsy mahazo milatsaka fidina ny olona nanonga-panjakana. Ny olona dondrona tsy mahara-baovao ihany no azony CPS sy ny Union Africaine Ankadalaina. Lainga marivo tototra tompoko ny filazana fa tsy ankatoavin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny olona nanonga-panjakana. Maro be izy ireny eran'izao tontolo izao fa any Afrika no betsaka indrindra. Tsy mankatoa mpanonga-panjakana ny fianakaviam-be raisam-pirenena raha tandindomindoza ny tombotsoa ny ireo firenendehibe mahaforona ny fianakaviam-be raisam-pirenena dia ireo firenena tandrefana izany. Raha miaro ny tombotsoany kosa ilay mpanonga-panjakana ankatoaviny tsy misy fepetra izy na nahafaty olona antapitrisa azy. Tsy mino an'izany ve ianao mpiaina? Afatoro tsara ara ny fekibonao fa entoko amin'ny fiaramanidina ara-panoarana ianao isidina any Afrika isika. Afrika ilay kontinanta manana filoha mpanonga-panjakana maro indrindra kanefa ankatoavin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena daholo. Aloha zany anefa tsy maintsy resana ny fifanarahana Cotonou. Nantany moa ianao teo namana Ismail nanao sonia ny fifanarahana Cotonou ve Madagasikara. Ny fifanarahana Cotonou no solo ny fifanarahana Lomé mampifandray ny vondrona Europeana amin'ny firenena ACP 7 ka 7 ny firenena Afrikana amin'ireo firenena 7 ireo ary anisany ireo firenena 7 ireo i Madagasikara. Tany Cotonou renivohitry Benin no natao ny sonia tamin'ny 13 jona tamin'ny taona 2000. Voalohany indrindra tokony avahana tsara ny solon'ny tenan'ny Madagasikara manao sonia fifanarahana iraisam-pirenena andaniny sy ny fanamafisany firenena malagasy ny sonia nataony ankilany. Zany no atao hoe ratification. Ny fanontaniana tokony apetraka namana Ismail dia ny hoe nanamafy sonia ny fifanarahana Cotonou ve ny firenena malagasy, zany hoe nanao ratification fa tsy hoe nanao sonia ny fifanarahana Cotonou ve ny solon-tenan'ny Madagasikara. Mankatoa ny fifanarahana iraisam-pirenena ny vahoaka malagasy dia manao sonia
ny filohan'ny Republika Amperinasa manamafy ny sonia nataony ilay solon-tenany Madagasikara tany Cotonou. Misy fomba roa ny fankatoavan'ny firenena malagasy, na amin'ny alalan'ny fitsapana hevi-bahoaka mivantana, na amin'ny alalan'ny antenimiera am-pirenena, izany le atao hoe ratification dans les formes législatives. Tsy fantatro namany Ismaely na nankatoa ny fifanarahana Cotonou na tsia ny antenimiera malagasy tamin'izany taona roa arivo izany, dia nanao sonia ny filoha Amperinasa tamin'izany dia Andriamatoa Didier Ratsiraka. Fa ny azoko antoka dia ity, tsy nanao fitsapana hevi-bahoaka teto Madagasikara nankatoa ny fifanarahana Cotonou tamin'ny taona roa arivo. Mba tsy fandirana, ndao aloha ekena, fa nankatoa ny fifanarahana Cotonou ireo solombavam-bahoaka antsika zadratsy manangatanana fahatany. Tsy zany anefa ny zava-dehibe fa ity. Sakana ny fianakaviam-be raisam-pirenena tsy mahazo milatsaka fidina tokoa ve ny filoha afrikana nanonga-panjakana? Tsy e tompony valiny zany. Maro ny ohatra azo omena, fa mba tsy ho lano andro isika, ohatra vitsivitsy no omeko. Ohatra voalohany ny firenena afrikana Burkina Faso. Ny filoham-pirenena ny Burkina Faso dia Andriamatoa Blaise Compaoré. Fanonganam-panjakana matsiravina no niakarany teo amin'ny fitondrana satria no tifiriny tao andapa ny filoham-pirenena Thomas Sankara tamin'ny 15 oktobra 1779. Tsy nisy nanameloka ny Blaise Compaoré satria ny fianakaviam-be raisam-pirenena no naniraka azy namono any Sankara. Raha tianao fantarina inona moa ny antony namonoan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena any Sankara, mbola mampirisika anao ihany aho amaky ny boky Nitrosa Manandevo. Ary tsy Sankara ihany no novonoiny Compaoré, fa vonoiny koa izay rehetra mitsikera ny zavatra ataony. Anisany novonoiny ny mpanao gazety Norbert Zongo tamin'ny Desambra 1779. Efa 12 taona izao i Compaoré mpanonga-panjakana no eo amin'ny fitondrana any Burkina Faso, satria araka voalaza teo tamin'ny Desambra 1779 izy no niakatra teo amin'ny fitondrana rehefa avy namono any Thomas Sankara. Sady tsy sakanany CPS milatsaka fidina izy no atao lany hatrany amin'ny fanaovana alabato karakarain'ny fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny fifidianana lazainy fa madio mangarahara sy azony rehetra ekena. Ary tsy indray mandeha ihany izy no navelany latsaka fa intelo mihitsy. Ny voalohany tamin'ny 12 novambra 1779, ny faharoa tamin'ny 13 novambra tamin'ny taona 520, ary ny fahatelo tamin'ny 20 novambra tamin'ny taona 1020. Dia mbola mpitondra soamantsara any Burkina Faso i Compaoré Blaise hatramin'izao. Ary tsy zany ihany, izy no atokisan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ka tendreny ho mpandamina raha misy korontana mitranga any Afrika andrefana. Toy Sisano sy Simao tendreny fianakaviam-be raisam-pirenena mpandamina eto Madagasikara. I Blaise Compaoré no tendreny fianakaviam-be raisam-pirenena nanelanelana tamin'ireo Congolais niady an-trano tany Ouagadougou tamin'ny Aogositra 20. I Blaise Compaoré no tendreny fianakaviam-be raisam-pirenena nandamina tany Côte d'Ivoire raha niady ny filoha ivoiriana Laurent Gbagbo sy Guillaume Soro filohan'ny Force Nouvelle. Tamin'ny 17 Mai tamin'ity taona ity, mbola i Blaise Compaoré ihany no nitendreny fianakaviam-be raisam-pirenena mpanelanelana tamin'ny ady an-trano nitranga tany Mali farany teo. Na dia mahafantatra an'izany rehetra zany azy Ramtane Lamamra sy Joachim Sisano mifitsaka tsy masaky miteny, tsy masaky mivolagna izy ireo fa aty Madagasikara no mianakendry.